Tomboko lasy tomboko vavy dia faly foana no miarahaba isika rehetra manaraka an'ity chaîne ity ary toy ny mahazatra dia mbola hentano kely foana ianareo hiabone ny chaîne sy hametraky ny commentaire ary hagnano like ny videontsika. Zay ho ary Noela tomboko lasy tomboko vavy dia ndeha isika hiditra amin'ny resaka iresantsika androany. Inona mo no resaka iresantsika androany? Androany isika iresaka mikasika any Lalatiana RAKONDRAZAFY sy ANDRY RAJOElINA. Tamin'ny sabotsy 20 Desambra 2024 no nitontosaina soamantsara ny lanonam-pianiana ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika ANDRY RAJOElINA. Anisany mafinaritra ery no sady mahatohina ny fo tanteraka no sady mahatalanjona ary mampihetsi-po no nahita any filoha ajaina Andriamatoa ANDRY RAJOElINA sy ministry ny serasera teo aloha Lalatiana RAKONDRAZAFY. Feno fahendrena, feno fanetrentena no nahitana ireo olona ireo ary agnisan'ny tena mahate-hotia ary mahate-fidy mandrakizay. Nanao fanambarana mo i Lalatiana RAKONDRAZAFY izay ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha. Toy izao ny fanambarana izay fanambarana mampalahelo kely no sady ampahendrena. Hoy Lalatiana RAKONDRAZAFY izay nanao hoe faly tohina mihetsi-po satria ampanetrentena dia natsaro mba nitondra anjara biriky izay vita tamin'ny hery sy ny faharesen-dahatra rehetra tamin'izay dingana hatrany ampiandohana ka natao natongavana tamin'ny androany. Hoy Lalatiana RAKONDRAZAFY. Ary mbola nanambara koa i Lalatiana RAKONDRAZAFY izay ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha ka nanao hoe miandrandra ny fanohizana ny ezaka natao mba ho tena amin'ny tombotsoany be sy ny maro tokoa ary mankasitraka ireo andro telo izay hampijorona ny fitantanana ny firenena amin'ny 5 taona manaraka indray. No hamafisiny Lalatiana RAKONDRAZAFY ihany koa tao amin'ny fanambarana izay nataony ny hoe manandanja ny fanomezan-danja ny maholona sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny indostria ho famoronana ny asa ary ny farany ny fanatsarana ny asam-panjakana sy ny fitantanana ny volam-panjakana. Tokony ampiharina ho izy Lalatiana ilay hoe tolérance zéro amin'ny lafin'ny fitantanana rehetra ary no farana ny Lalatiana RAKONDRAZAFY tamin'ny hoe mbola vonina hatrany hanohana any Andriamatoa filoha ANDRY RAJOElINA ary hanamafy izay natao tamin'ny mandao teo aloha. Tsy matahotra aho izy Lalatiana, tsy matahotra ary tsy mena mijoro amin'izany. Izany no fanambarana nataony Lalatiana izay ampahendrena sy ampanetrentena ary ampanajana tena ampanajana tokoa. Ary nafinaritra sy nahate-hotia ary nambabony fo raha nahita i Lalatiana RAKONDRAZAFY sy ny fitafiny nanatrika an'io lanonana io izay nanao fitafy vita malagasy ny fitafy nataony ary tena mendrika azy. Mahate-hotia izy manao an'io akanjo tena miseho mihitsy ny amin'ny maha ministry ny kolotsaina sy ny serasera azy teo aloha satria manome lanja ny asa vita malagasy. Ary i filoha ANDRY RAJOElINA dia nandefa hafatra tamin'ny vahoaka malagasy izay afatra manao hoe amin'ny fo feno fitiavana sy feno fifaliana no hiarabako ianareo ry vahoaka malagasy namako. Ny firaisankina dia nahafahantsika ny bata fandresena ary hoentintsika mamakivaky miaraka indray ny 5 taona manaraka. Dingana vaovao indray no hirosoantsika izao. Andao ary hiara-dalana, hiray hina, hiray fo ho antombotsoa ambonin'ny firenena ka ny fitiavan-tanindrazana no ho fototra hanorenantsika ny fampandrosoana. Tsy maintsy ho tratrantsika ny tanjona hoy ANDRY RAJOElINA dia inona mo ilay tanjona ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso.
izany no hafatra napetraky ny Andry Rajoelina, izany no hafatra nomeny Andry Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy namany, vahoaka malagasy mpiray tanindrazana aminy. Tena hita sy tsapa tokoa na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny asa izay atao dia tsapa tena tsapa lalina tokoa fa tena tia tanindrazana i Lalatiana Rakotondrazafy sy Andry Nirina Rajoelina. Rariny ka tena rariny tokoa ary hitsiny ka tena hitsiny tokoa raha toa ka mpiakama i Lalatiana Rakotondrazafy sy Andry Nirina Rajoelina satria ozy izy fomba fiteny hoe ny biby mitovy loko dia miaradia mandrakariva, matoa miaraka ny olona iray, matoa mpinamana ny olona iray dia misy zavatra hitovizana, matoa mpinamana i Lalatiana Rakotondrazafy sy Andry Nirina Rajoelina dia midika izay fa ny fitiavan-tanindrazana sy ny ambom-pirenena mba hanala ny fahantrana no tena nampinamana ireo olona ireo avy amin'ilay ohabolana hoe ny biby mitovy loko dia miaradia mandrakariva. Sasatra ary tena sarotra ho antsika vahoaka malagasy ny hahita olona toy i Lalatiana Rakotondrazafy sy Andry Nirina Rajoelina satria tena olona mahitsy, olona amin'ny fofeny fitiavana mba hanasoa ny tanindrazana, manana ny tanjona hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ka ho sambatra tokoa i Madagasikara ary antsika vahoaka malagasy dia anisany notahian'Andriamanitra satria manana ny olona tia tanindrazana tsy iza izany fa i Lalatiana Rakotondrazafy sy Andry Nirina Rajoelina. Zay ho ary noela toboko lasy toboko vavy ny ela tsy maintsy nodiavina dia mankasitraka antsika jiaby nahagatra ny hain'ny video hatramin'ny farany, mankasitraka mankateligny ary ety ampamaragna koa dia mbola entaniko kely ianareo hiabone ny chaîne YouTube ary azadino ny mametraka ny commentaire sy ny milike ny videontsika, na sosokevitra zany apetrakanao amin'ny commentaire zany na tsikera sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany na hevitra zay hitanao fa manana fomba fihevitra anao zay hitanao fa tianao atolotra amin'olona dia apetrao amin'ny video ambany ao ny commentaire. Zay ho ary fa veloma vetivety gabe hoe ciao ciao.